the halls with bells of Hatley. Fa la 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 la. Fa la 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 la. Fa la 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 la. Fa la 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 la. Fa la la la. Malaza sati sututu. Laya duizai. Miseru anitesu. Sainte nuit, dans les cieux, l'astre lui. Le mystère annoncé s'accomplit. C'est l'amour infini. C'est l'amour infini. Olana inspecteur du travail tsy vahaolana fa alaolana no narosiny ministra. Sy minosy manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Fanadihadiana ataony ilo olona nisy ministra tsy namaly antso. Talata 22 volana Desambra ny taona 2024 tonga sy indrainao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'izao alina izao manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy manasanao ampanajana sady anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao amin'izao alina izao dia andeha ho any amin'ny faritra Atsinanana iny isika satria dia ratsy ary simba tanteraka amin'izao ny lalana Folopointe sy Mahambo izay feno rivesta iny. Fampanantenana pokato no misy hoy ireo mpampiasa iny lalana iny. Mitondra amintsika ny makasika izay ato anatiny ity fanadihadiana ity ary Asinandriamalala sy Manoran-Driamalala. Efa ela no tsy nisy fanamboarana itsony lalam-pirenena mampitohy amin'ny Folopointe sy Mahambo miazo amin'ny feno rivesta iny. Feno lavaka mampidoza mantsy ny lalana. Ratsy mitandrina ny mpamily. Tafiakatra eny isaky roa herinandro ny vola lanin'ny mpamily sy ny tompon'ny fiara izay miasa eto amin'ity lalana ity noho ny fahasimban'ny fiara matetika. Ity fiara ity zao dia nisan'ireo simba dia tian-dalana noho ny aratsy lalana hatrany. Lalanay manao mafeny ry Folopointe maloha tsisy ampizaha mandrasy fogna tsy mba misy mpanamboatra hoe amboaragna fa tao tapitra magnamboatra zegny zay fa zay tsaratsara zay tsy madigny mba le fiara tsy mahirom-bola zay tapaka korokoranta zay ok zao sanandro dia tsy tian'le koroa zegny izy dia tapaka zegny magnany mbo engany zay mpitondra malaky mikekikeka malaky simba fogna ranay zay amegna promesse amboaragna lalagna zao zegny izagna zay fa tsisy mpanamboatra zegny le lalagna mahilo zegny zay Vina le promesse
igny ke tsy tiko fô efa ela zegny raha hoe tonga zegny fitondragna hoe tondrasako tonga de jusqu'à amizao zegny tsisy mpanamboatra mandigny fogna zay raha simba fogna zegny zegny manahiragna anay aketo hoe jery ngiaka zegny simba le tomobile tsy vola azinay niany de gnamboaragna anazy amare tsisy vola hoe bénéfice zegny zay magnano adiny efatra avafeny rivo avatamatavy nde feny telo raha tokony adiny ray sasy adiny roa zegny adiny telo sasany tamatavy soniragny lasa dininy zay malo raha vao magnamboatra agny 3 millions zegny raha vao magnamboatra zegny fa tsy maintsy miaritra na dia maiky aza mbola mitady building karakaraha zegny zegny le tegna mampalahelo zehe lalambe zegny ratsy zegny le palahelo zehe mila amboarigna lalambene he zao zegny le asony volo tokony hoagny amin'ny mbola akatra ambany volo koa zegny zay ke zegny zay ke ty zegny tegna meky andeha zegny le mampalahelo zay itony tranga itony dia manapirofo fa tsy lara-pamiana amin'ny fanjakana mihitsy ny trangan-javatra marary ny vahoaka toy itony ny aitraitra sy ny rendrarendra ihany aloha hatreto no tena imasoany ity fanjakana mitsoro ity fa mbola hijanona any amin'ny faritra tsy tanana iny ihany isika amin'ny ity toy ny vaovao manaraka ity dia asa tanana no anisany asa be mpanao raha any amin'ny faritra be tsy misaraka iny raha ho an'izay indrindra dia fianakaviana kely iray no nanontaniana mpanao gazety mahakasika ny fivelomany raha ny fitaranan'izy ireo dia kely ny vola azo nefa ny asa ataon'izy ireo dia mafy asin'Andria Malala sy Manorandria Malala Trany asa mafy ary indrindra mila faharetana ny asa fandrariana toy itony mila fahaizana manokana ihany koa ny manao azy kanefa dia voatery amidy mora azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny mpividy itony ara-malagasy itony raha ny ety amin'ny lalam-pirenena fahadimy no asian-teny tafalatsaka hatrany amin'ny 300 ariary ny vidin'ny arona kely vita amin'ny rary iray kanefa tsy mahavita asa mihoatra ny roa anatin'ny iray andro ny mpanao izany zetro zao tsy mbola tsy de misendrika zetro fa tsotsotro fo zetro atao aminanjy za zao efa misy folofolo taogna nanovoko ananjy ty ina tena olana matetiky tranga amin'le fanaovana le asa le ndraiky zegny izy tsisy mpividy agnarany misy mpividy zegny mora be vidiny Nikitidi msenke videne. Ohatry? 1500. 1500 vidiny? Telonjato. Nefa mandreraka ihany manao anazy? Mandreraka. Mikatsy borokariva. Tato manery. Andiro manery. Anakofotsy vitiny agnatiny andro raiky borokariva. Tsy mahavita maro fareraky igny. Dia fatraty foana zany fivelomanao hatramin'izay? Ia. Efa enimpolo taogna ay. Mahavelona ihany izy ty? Mahavelona tô fa izy mora. Tsisy ambombava. Toy izany ny fijalian'ny malagasy any amin'ny fahatra hafa ivelana Antananarivo ka andrasana izay anjara biriky sy fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana isan-tsokajany. Raha izay ary ny tany amin'ny faritra Tsinanana dia ho any amin'ny tapany atsimo nosy kosa indray isika amin'ny toy ny vaovao manaraka ity dia isan'ny mampikaikaiky ny maro ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao fa indrindra ny any amin'ny faritra isan'ny lokaloka ny ity fitondram-panjakana ity indrindra nefa ny anafoana izany tamin'ireny fotoana ny fampelezan-kevitra nataon'ireny nisy indrindra ary ny fanadiadian'ny Germain Menjanahary sy Tokra Marolamo momba izay. Anoanana tsy fandriam-pahalemana samy ady atrehan'ny mponina aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy avokoa amin'izao fotoana izao. Mikaikaika ny vahoaka amin'ny fiakaran'ny vidim-bary tahaka izany ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana. Takin'ny ny vahoaka arak'izany ny vahaolana izay efa nampanantanay ny filoham-pirenena ankehitriny amanay izany nandritra ny fampelezan-kevitra. Dradradradrainy ny gouvernoura hoe manao ny asany Dinabe, apetraka ampelatanany Dinabe ny zavatra rehetra ao. Nefa mirongatra ny alatra ao, mirongatra ny faty olo ao, indrindrandrindra ny fangalarana omby ao, fisakanan-dalana ny tôbily rehetra ao isan'andro lava zao dia voataky, tsisy fandraisan-draikitra ao. Ka
ka mba mitodika aminareo mpitondra fanjakana fa matory ny mpitondra fanjakana am'izao, tena matory. Mitarenany amindreo zahay, misy namanay voaroba eo amin'ny 8 tapitrisa, tratra ao amin'ny tanàna ny diany, tratra ny olona nanao azy, tsy mandraindraikitra ny dina be, satria tsy afaka manao nininna ny polisy ny gendarme fa hoe asany dina be le izy, nefa ny dina be koa tsy mahavita nininna ao. Ny dina zao ny miaraka aminy zao tsy polisy tsy gendarme no tokony hanao azy, fa ny miaramila no manao azy no mitsara azy, nefa ny miaramila tsy afaka mandray stylo, tsy afaka mitahatsoratra. Ny fieboebona tonga aloha fa ny asa mivaingana tsy misy. Izay no azo amaritana ny fihetsiky ny fotoanam-panjakana amin'ny zava-misy aty atsimo amin'izao fotoana izao io. Tena manao ny asana ve ny fanjakana samy jery fotsiny. Raha ny tourné makany Morombe atao ny mpitondra fanjakana eto, gouverneur sy ny préfet dia isan'andro. Nefa nefa tamin'iny fividianana sénateur iny amboletra iny. Kanefa ny dahalo manao ny ataony ambadika etya. Ino ny dikan'izany? Ny fahantrana sy ny kirefa tsy resana. Mitovy ny misy fanjakana sy ny tsy misy fanjakana. Mitovy. Hitanareo tsy fandriam-pahalemana io, hitanareo ny lokere mahandro ao, nefa midanga ny vidim-piainana. Ho viline ino? Rehefa tsy mahay nareo, mitenenao tsy hainareo, miala koa azy raha tena mametra-pialana koa rehefa avy eo, fa tsy mipetraka fotsiny, manavesatra ny fitantanan-daram-panjakana. Fa mbola ao anatin'ny ady amin'ny tsy mikaretina Covid-19 hatrany isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, goragora nefa ny fiatrehana sy ny fampiarana izay ady amin'ny Covid-19 izay raha ny hita eny amin'ny fiarahamonina eny. Mbola Germain Menjanahary sy Tokora maro lahatrany ary no mitatitra amintsika izay fanadihadiana izay. Tahaka izao no zava-misy eto Toliara amin'izao fotoana izao. Tsy rototra intsony ny olona amin'ny fanaovana arovava, ary tsy katra tanteraka fa mihevitra ny hoe efa foana ny valanaretina izay nandripaka olona maro maneran-tany. Raha toa ka efa miomana amin'ny deuxième vague ireo firenena any ivelany dia milamin-tsaina kosa ny fotoanam-panjakana izay izy ireo raha teo no nanome ohatra ratsy ny vahoaka. Tsy ampy ny fanentanana ny vahoaka momba izany satria diso paikady ny fitondram-panjakana, fa nanangana rafitra tsy vaovao, tsy mpiandraikitra resaka fahasalamana. Natao ankilabao ny ministeran'ny fahasalamana sy ny mpiasan'ny fahasalamana, fa rafitra vaovao tariny CCO zay no napetraka, ka tsy mahay nanentanareo mikasika ny ady momba ny valanaretina. Ary ny mpitondra fanjakana koa dia naneho modely ratsy satria rehefa tonga ry zareo dia mamory vahoaka. Ka ny zavatra misy ary tena hita hoe zava-doza eto Toliara dia efa tsisy olona itsony eto mitondra arovava orona. Vavao makasika sy manodidina izay Covid-19 izay hatrany dia efa miezaka ny miarina tsikelikely amin'izao ny sehatra tsy miankina sy ireo misehatra amin'ny lafiny ara-pizahantany eto Madagasikara. Olana goavana mbola sedrain'izy ireo nefa ny resaka hetra izay alain'ny fanjakana. Naneo hevitra makasika izay ary androany ny mpitantana hôtely lehibe iray etsy Analakely. Ravirazafy Mahenina sy Tahiry Nyaina. Sehatra sarotra renina ny toekareny indrindra taoriany amehana ara-pahasalamana. Anjato ny mpiasa andratra ny fampiatona ara-teknika, ankoatra ireo anarivo ny very asa atao anatin'ny valovolana. Ny fampiakarana ny tany fidiran-ketra amin'ny taona ho avy no mahamaika ny fanjakana. Ao anatin'ny tsy fahampiana sy fahasahiranana avokoa nefa ny sehatra tsy miankina izay tena betsaka mandohetra amin'ny fanjakana. Zaho moa nangataka hoe tokony mba izaho fanjakana jerena tsara na atao hoe orinasa. Ka neneka dia tonga be hoe tokony mba izahana inona daholo ny mpanjara, indrindra fa hoe amin'ny malagasy. Tikako amin'ny tany malagasy eo Madagasikara moa zany dia tokony mba tena hoe mihetra aloha tokony hoe titoti ihany tokony hoe tsisy fa tena tokony taona za manoka aloha dia hoe 5 taona mi satria zany hoe perte ao anatin'ny taona ray zany hoe voarinao anatin'ny herintaona tsy possible zany fa tsy miresaka eka ihany fa miresaka hoe ny fanatsarana koa ny kalitao satria ny
tourisme zao anisany anankiray angovo anankiray mampiakatra ny atikarenantsika ny croissance économique ny resaka tourisme ny resaka IR hoe TVA zay hoe ahembotra nefa tokony izy tokony tsy ahembotra nisy fa tokony foanana mekambe zavatra tiany angakany fa mety sovany eto nisy fa ny important rama dia zao hoe mila jerena rama ny orinasa malagasy samy manana ny paikady entiny miady sy manarinavy ny orinasany ireo mpandrarana malagasy na vahiny eto amintsika ho an'ny farantaona izao betsaka ireo mikarakara lanonana ny atrehana ny taona vaovao ny fotoana ihany koa ahafana miaina kely amin'ny fidiram-bola envie sur le moment zany hoe zay milaza azy iainana zava-misy ary atsehana fa tena tsona hoe enfant à perte zany zay tena marina tsy possible mihitsy amin'izao zany mbola misy bénéfice fa hoe ahoana ny afahana iaina mpiasa tazoma aloha raman'le hoe niveau an'le tsy tena hoe ho rava ny zavatra tsangana nandritrin'izay taona maro zay fa azotsika lazaina hoe ny objectif anay zany dia hoe mitazomana mpiasa satria maha-olombelona aloha ny important vola mitady fa mpiasa hoe tsisy anefa chômage technique ho tazoma daholo ary ny aloha dia tsona hoe polyvalent daholo zany zay zao aty sady commercial no sady banque zava-toto hoe zay moa zany miasanay tsy lara-pameno ao amin'ny fanjakana malagasy ny sehatra tsy miankina tsy misy raha teo ny politika mazava entina renena taoriana amehana ara-pahasalamana hatramin'izao misy hatrany matin'ny covid-19 ary tsy latsaka nefa polisa isan-kerinandro ny tranga vaovao maneno avy ny sehatra tsy miankina ary matahotra ny tsy ho tafariny intsony raha mbola misy fihibohana fandroany fa tsy mbola nisy valiny atreto ny 420 ora nomeny mpiasan'ny inspection du travail tsy hijanona nefa izy ireo raha tsy misy ny vokatra azo ny fanaovana tsinotsinona no maha olona no tena olana fototra eo anivony ity sampany ity araka izao fitaterany Mirado Ora Benjamina sy Andry Rakoto malala azy izao mity foana ny hetsika efa nanomboka ray volana lasa izay tsy misy ny fanajana ny zony mpiasa mihitsy amin'izao eo anivony inspection du travail 10 isan'ny inspecteur du travail ary 900 kosa ny contrôleur du travail ny asa jamba rafozana izy ireo ministère amsahana ny asa dia milaza fa mikaroka vahaolana amin'ny amahana ny olany inspecteur du travail sy ny contrôleur du travail aminay ny fikarohana vahaolana teo anivon'ny ministère hatramin'izay dia hitanay hoe alaolana ny BDP hatreto aloha zany dia tsisy vokatra mivaingana vokatra izay hoe fitadiavana vahaolana izay aminay ny fitadiavana vahaolana dia tokony hisy résultat mivaingana zany dia ny fivoahan'ny statut anay sy ny fandoavana ny indemnité anay nanomboka ny taona 2016 dia hita tamin'ireny teny nataon'ny ministra misahana ny asa reny koa fa gaga ihany moa zany ny syndicat ny inspecteur du travail hoe eo amin'ilay fikarohana ny vahaolana dia tsy voatery resaka aminay syndicat ny eo anivon'ny ministère aiza ho aiza ny fampiarana ny convention izay nyratifiena voaingantsika no nanao soni ny convention numéro 151 izay mitaky ny hoe hiimpliquena foana ny représentant an'ny fonctionnaire concerné amin'ny famaritana ny condition d'emploi fitakinay sata sy ny indemnité izay takinay amin'izao dia ao anatin'izay condition d'emploi zay gaga izay hoe ny ministère tokony hitarika fampiroboroboana an'izany dinika ara-sosialy zany no maneho hevitra mifanohatra amin'izay dia izay koa hoe io matoa hatramin'izao zay migrevy dia tsy misy ny vahaolana raha au niveau an'ny ministère zany amin'ny dinika ara-sosialy eny anivon'ireo sehatra tsy miankina dia ny inspecteur du travail sy ny contrôleur du travail no miantoka ny filaminana ara-sosialy manay anefa izy ireo fa misy amin'ireo inspecteur du travail vitsivitsy no mikasa ampisarabazana ny mpikambana ao anatin'ny syndicat majoritaire zay ao anatin'izay fitakiny zay raha mahitinareo eny amin'ny aina manjery misy ny descente ataon'ireo inspecteur vitsivitsy izay manana toerana ambony eo amin'ny ministère ampisahana ny asa raha mahitinareo dia tarihan'olona mitovy hatrany no reny manao descente reny aminay izay ny représentatif ao anatin'ity tolona atao ity fa tsy hoe inspecteur na contrôleur du travail miisa 10 na 12 izay no atao hoe inspecteur du travail ka hoe ampisaraka ny feoan'ny inspecteur du travail sy ny contrôleur du travail koa zay zay atao misahita
ho an'ny tompon'andraikitra ao amin'ny ministera ajanono ny raha matahora atao amin'ireo membre ny affectation ny abrogation efa mandeha ny fitoriana any amin'ny BIT zay momba ny condition ny inspecteur sy ny contrôleur eo mandeha koa ny fitoriana any amin'ny nivony bianco momba ny indemnité ny inspecteur sy ny contrôleur zay tsy hitra tamin'izao. Tsy hitsahatra ity tolona ity raha tsy misy ny vahaolana. Miantso ny tompona ndraiky mpanjakana izy ireo mba ampitsahatra ny fandrahonana isaky ny manao fitakiana izao. Ho an'ny androany any koa dia namory mpanao gazety ireo mpitantana eo anivon'ny sekolim-pirenena fanofanana mpitsara sy pirakidrara na ny ENMG ny tsara lalàna izany. Nanao tombanezaka ny zava-bitany tanatin'ny fotoana nandraisany ny fitantanana ny sekoly Mono Tanjona. Mirado Ora Benjamina sy Andra Rakoto Malalatrany. Ny taona 2024 indray no iverina isy ny fifaninanana idirana ho mpitsara sy pirakidrara eo anivon'ny sekolim-pirenena fanofanana mpitsara sy pirakidrara na ny ENMG. Voaterina ato moa io fifaninanana io ny taona 2024 hatramin'izao vokatry ny resaka kolikoly. Efa nanova rafim-pitantanana ny teo anivon'ny ENMG nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao. Isy fepetra entitra ifehezana io fifaninanana io izay zara roa amin'ny taona 2024 ary andraisana ho mpitsara sy pirakidrara 50%. Hatramin'ny sy ny rafim-pitantanana vaovao teto anivon'ny sekoly dia efa natomboka ny fanomanana ny faninanana ho fandraisana ny mpianatra vaovao. Ary ankoatra ireo voalaza teo aloha ireo dia isan'ny lehibe indrindra tao amin'izany fanomanana izany ny famolavolana ireo fepetra rehetra anafanana ny kolokolo ny kiatrano an-trano sy ny tsindritsindry isan-karazany eo amin'ny fanatanterana izany faninanana izany. Na teo azany krizy vokatry ny Covid-19 dia azo lazaina ho tsara ny tombanezaka ho an'ity sekoly ity ny taona 2024. Voaloha avokoa ny trosan'ny savovina tao nanomboka ny taona 2024. Naverina ara-dalàna ny momba ny fisotrodronon'ireo mpiasa voalohany karaman'ireo mpampianatra. Etsy andalin'izay dia nomen'ireo mpitantana vaovao tombonday ny mangarahara. Natomboka ny fampianarana ampitaindavitra, novelomina ny tranokalan'ny sekoly ary no amafisina ny fampiofanana ka mpitsara 20% sy pirakidrara 10% no nahazo tombony. Volavola boky torolalana manokana ampiasain'ny mpitsara ity koa dia mbola tsy nisy teto amin'ny sekoly fa zay vao nisy teto boky torolalana ampiasain'ny mpitsara sy pirakidrara hoentin'zareo any amin'ny asa zany référentiel métier, parquet, siège, enfant et instruction si manuel de procédure, manuel judiciaire de droit de l'environnement à l'usage des magistrats, ary manuel de procédure à l'usage des greffiers. Tsy amitra amin'ny fikatsahana ny tsara trandrika ho an'ny sekoly ireo mpitantana, ny tanjona dia amerina ny asan'ny sekoly indray. Fa efa bolana kosa mahery izay no manao fangalam-piery ny mpivarotra eny Analakely eny sy ny fivondronana. Isan'andro dia tsy mitsahatra ny mihazakazaka ireo mpivarotra manamorona ny Analakely iny. Tsy mitsahatra ny mandalo toerana iray ny fiaran'ny fivondronana mandroaka ny entana ireo mpivarotra. Velotaraina araka izany ireo mpivarotra ka mangataka toerana ny ametrahana azy ireo. Ravirazafy Mahenina sy Tahiry Nyaina. Atsasatra ny mimpity arabe miafina any amin'ny elakelaky ny fiara mitsoaka ny mpiasa amin'ny fivondrona ireo mpivarotra mandehandeha ety Analakely. Toerana ametrahana azy no angatan'izy ireo fa tsy fandroahana miampy fikasihan-tanana. Ireo entana tratra etsy andaniny tsy miverina intsony raha tsy izany ampandoavana vola amanetsy ny mpivarotra. Anandraiky izao ny kaso-bosy fa tsy mahazo varotana tsony. Inona ihany izany no tokony ho ataonay? Anao ino zay afa mativady tsisy mpamelona. Tsy fantatra tsony e, tsy hita tsony. Any dia mazava. Fety zao ve ny olona kotabainao foana. Tsy mba avelanao iaina ilay olona ary zay kotabainy amin'ny toranay. Aty koa izay mbola kotabaina koa mitomba hoe tsy mahazo amidy indray hono ny kaso-bosy. Nandritra ny volana zao zay dia entsika alika foana natao aminay eto. Ohatry ny olona tsy mba mahalala mihinan-kanina zay zany tsy mba mahalala mihinan-kanina tsy mba mitafy. Dia mba hoe hanomezana plasy anay ivarotanay fa tsy izay efa raha tapitra zao ty desambra ty dia efa volana garangidy zay no enjehany. Ny olona zao manao fety tsara zay tsy manao fety satria zao foana mahazo anay isanandro dia tanay lasa
rehefa lasa mbola ataonao mandotelo eto zay vao azo ny entanay dia mba aiza zany misy anay amin'izao tondray zao satria tony mampidi-bola ho anazy fa zay tsy mampidi-bola ho anazy dia zay mampatonga ana manenjika anay daholo na fipana central raha 10 zany tsy mahita eto tso satria sakorokalava foana mahazo anay sanandro dia zay mba angatanay mba raha ohatsy zay raha asorinao dia mba homenao plasy zay hoe eto misy anareo fa plasy tsy misy nefa zay asorinao eto dia inona zany ho an'ny vady amanjanakay tsy misy fa ela be no mipetrahanay teto amin'ity toerana ty nefa ny amin'izao fotoana zay zao nefa zay dia asorina fotsiny tsolo zao nefa tsy mba misy solution mihitsy le hoe teo vao vita zao ny confinement dia tokony mba hoe mba manangana kely amin'ny fahatiako fa rehetrarehetra zany no tenanay nefa ny amin'izao fotoana zao tsy misy akory ny zany zavatra zany tena anaovana herisetra mihitsy zay zany misy tena maratra mihitsy aminay misy devoko amin'ny taizakely nefa tsy maintsy mitady tsy afaka nipetraka fotsiny fa le fena nefa sarotra zao le aretina tsy fantatra hoe iverina hiditra indray dia tokony tsy alaina zany le entana tena mamono mihitsy tena mamono zanako zao bevoka areta amin'ny andray any tsy aterahany dia tena sakirotehany zareo mihitsy tena hoe tena sakoroka dia tena tsy mba misy fitsonjovana mihitsy zany tady ny zoma olombelona anay zay satria zay tsy maintsy mihinan-kanina tsy maintsy le mikarano dia le mba zoma olona anay zany dia taminay ome plasy zay ivarotanay rehefa tsy azo ivarotana eto nefa ny mahagaga hoe tsy azo ivarotana eto fa asiana mpivarotra ihany zay koa dia zavatra hoe mahagaga anankiray zany ary zay konkoa nge raha mivarotra tsy milatsaka anatin'ny arabe mihitsy fa sisiny tena sisiny ary ny andanany olona tena mbola malalaka tsy manakana tomobily zay fa noho izany aloha zay mba hivarotra fa ity nefa antom-pivelomanay hatramin'izay mihitsy tsy nanaiky ny andray azy ireto ny ben'ny tanàna raha nangataka fionana tsy misy fifampiresana noho izany fa fandroanana avy hatrany no baiko midina lazaina fa tsy mahazo ivarotana ety alohan'ny arkady saingy fentrano azo napetraky ny commune mantina ray tapitrisio nofany iray ary miaraka amin'ny parkiny eo akaikiny mampidi-bola tokoa ireo trano azo satria hatramin'ny volana janoary tapitra fety ny fifanarahan'ny mpivarotra sy ny commune Antananarivo renivohitra tsy toy izany anefa ireo sahirana mitady isan'andro. Eo amin'ny vaovany fitaterana kosa indray azy dia nahitana fisakarana ny tany mpandeha nivoaka ny Antananarivo andeha hamonjy fety any amin'ny faritany nanomboka ny farany herinandro lasa teo na izany aza nefa dia mbola matsiaro maty antoka ihany ireo mpitatitra ho any androany dia nisy ny fanamafisana ny fanarahan-dalàna nataony avy eo anivony ATT any mpitatitra makasika indrindra izay fitaterana izay teny amin'ny gara routière teny Maki. Laurette Berton sy Mathieu Princy. Nanomboka ny sabotsy 20 Desambra teo nahitana fiakarany hatrany amin'ny 700 ny tany mpandeha nandray ny fiara fitaterana tetsy amin'ny gare routière Maki Andotapenaka. Mandidina ny 50 ny fiara fitaterana amin'ny zotra nasionaly miainga avy eo amin'ny gara Maki rehefa andavanandro. Niakatra tany amin'ny 720 sy 200 io isa io ny sabotsy 5 ny volana Desambra ary tafakatra 20 sy 200 izany ny alahady 20 ny volana Desambra. Nisy ny fepetra noraisiny avy anivony antoko-dra ramsahana ny fitaterana an-tanety na ny ATT mba ho fisorohana ny loza eny amin'ny lalam-pirenena amin'izao fiakaran'ny mpandeha amin'ny lalam-pirenena izao. Fepetra noraisina tamin'izany moa eo aloha ny fampiasana ny alcotest fanenana ny entana zay azo ny taxi brosy entina dia eo koa reo le fanaovana contrôle ny fiara voatonga zay mba tsy afaka tonga dia hiverina le atao hoe dona miverina ary miara-miasa koa zay ny sécurité routière amin'le contrôle au départ ny fametrahana ny manifold tsy maintsy feno ara-dalàna tsy misy fiara afaka mandeha raha tsy manao désinfection sazy ara-panjakana ohatra ny hoe ny fampidirana fourrière ny fisitomana an'ireo taratasy fahazahon-dalana fa misy koa sazy arakeloko. Marina fa ny tombo raha mihoatra amin'ny andavanandro ny mpandeha mampiasa ny lalam-pirenena faharoa sy ny fahaenina ary ny voalohany sy ny fahaefatra saingy mihena isan-taona izany hoy ireo mpitatitra. Toray isan-kerinandro raha tsy vita indraindray frais de 100 000 ihany ko nga tsy ao an gisinika amin'ny frais ny aloko. Tsy haiko zany na le olona koa matahotra an'le gisinika dia zay mampatonga le olona tsy mandeha na hoe ahoana zay tsy fantatro. Fa le olona zany lasa tsy mahay vitsy mihitsy le olona mahay milatsaka isaky ny fety le izy. Tsy misy fiakarana ny saran-dalana hoy ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ATT
tsy mahasahana ny fandaniana amin'ny fikojakojana ny fiara ny vola izay miditra am-paosin'ireo mpitatitra hoy izy ireo. Raha tamin'ny isaky ny période en vacances zany dia mahavita indroa no anatin'ny herinandro zany ohatra hoe mandeha mandry tsara. Oharina amin'ny vidim-piainana aloha tena misofrira be zany le izay mpitatitra. Tsaiko ny mpandeha ohatra hoe ndraindray izy mitondra bagazy be da be dia vao tenenao mba misy sarany kely le ana dia efa tonga ireo dia menimena nytiesy miakatra. Misy ny fepetra ho raisina ho an'ireo mpamily sy mpitatitra izay tsy manara-dalàna amin'ny lalam-pirenena rehetra manerana na Madagasikara amin'izao akatoky ny fety izao. Mitohy hatrano ihany koa ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana ho fisorohana ny fianaky ny valanaretina Covid-19. Andeha hiverina any amin'ny faritra kosa isika atao anatiny toy ny vaovao manaraka eto dia mitaraina ny ankamaroan'ny mponina any Ambatondrazaka any amin'izao fotoana izao noho ny fahasahiranana ny tsy fisiany asa fa ihany koa ny tsy fisim-bola indrindra amin'izao akatoky ny fety izao. Mitatitra amintsika ny makasika izay ary Niry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Toy ny faritra maro eto Madagasikara dia anisan'ny anjadiny ny fahasahiranana ihany koa ny mponina atao anatin'ny renivohitry ny faritra Rotramangolo. Mikatso avokoa rehefa asa fiariny ary tena mitondra faisana amin'izany ny mpiasa tena. Ratsorina dia nanomboka tamin'ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 nakaty no nentotongana ny fari-piainan'ny vahoaka tia loatra. Amin'izao fahatongavan'ny fetin'ny Noely zao dia tsy misy tsy mikaikaika mitady vonjy saingy tsy mahita hoe iza no isarangoto. Ilo fety Christmas zao ny tsena dia mety sinakanina mihitsy va dia manjanaka satria ny orana iny vomba avy moko n'olona fa efa mividy zany lafo be na ny atody ary zao mpivarotra atody ny atody zao amidy 700 eny amin'ny épicerie 100 ny amoakanay aiza kosa ny tompoko dia varaika poka vidina atody ray tsy afaka mena le fiainanao anatin'ny fety zany satria ny atody ny tena eny ny fety indrindra moa ny legioma zany tsy isorana ny sakafo tsara dalàna koa fivarotana ao atsera satria loto ny ainanao amin'ny resaka legioma dia mampatonga valana retina dia voatery zany tsy afaka misitraka le fety mihitsy zany le vahoaka majingy. Herinandro zao tsisy jiro mihitsy dia aveo dia ohatrany misy kely maly fakomaly dia aveo dia manahirana be. Misy koa nefa ankehitriny ny matsiaro ny ezaka nataon'ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny fanatsarana izay resaka sosialim-bahoaka izay ka mbola miandrandra azy hitondra vahaolana ho amin'izao fahasahiranam-bahoaka izao. Efa raha mafantatra fa kleby da dia ny ady kleby tsisy ninina tena zéro hitatsika amin'ny tsena zao e tanao mirerigny foana le olona fa ny fafana vidy tsy misy mihitsy riverina amile taloha fa tsy zaka mivoaka malagasy tsy fahoriana lava zay. Raha izay ary ny tany Ambatondrazaka iny dia ho an'ny mahajanga kosa indray isika satria dia tsy misy izay tsy mitaraina vokatry ny fahamehana ara-pahasalamana ny malagasy isan'izany ihany koa ny any mahajanga any anisan'ny misedra olana eo amin'izay fitadiavana izay ireo mpanao asa tanana any mahajanga any araka izao fitaterany samy mamonjy MBS mahajanga amintsika izao. Akatoky ny fety tanteraka ny eto Mahajanga amin'izao fotoana izao ary mandalo fahasarana ihany koa ny mpivarotra asa tanana tsy mandeha ny tsena na dia eo aza izany fety izany tsy misy ihany koa mpanotany satria sahirana ny olona araka nambarana ity mpivarotra iray ity any ka ny mpivarotra indray izy no maro no mpividy na maro aza ny olona mandeha sendra mandalo sy manontany fotsiny aza no any sisa ataon'izy ireo fa raha mividy dia somary sarosarotra amin'izy ireo ny miala vola amin'izany toy izao ny fanampanazavana mahakasika an'izany. Manoloana ny tsenan'ny Krismasy ary amin'izao dia tena azo lazaina hoe mangina tanteraka raha eto Mahajanga indrindra izay eo misehatra amin'ny asa tanana vita malagasy sy ny vita amin'ny rofia zany na vita amin'ny kakazo zany dia lasa matetika izay mpandrara majinijinika tony le tsy mpaminjinjara moa zany mpanjara majinika ao anatin'izay. Ny asa no hitan'izareo vahaolana nefa dia tsy misy izany asa izany ary tsy misy asa ihany koa ny fanjakana amin'izao fotoana izao mba hanome any asa ho an'ny tanora any ka ny varotra zara raha malafo sy azahoana kely sisa no amelomana vady aman-janaka amin'izao fotoana izao ary dia mitaraina izy ireo amin'izany olana lehibe menjady izy ireo indrindra moa fa amin'izao akatroka ny fety izao. Mba miangavy anareo jerevy ihany alohany anapa-kevitra mba jerevy ihany le hoavinay vahoaka madinika indrindra ka zahay tanora ny orinasa efa iaraha malala fa tsy misy dia mba ajanondry atoko le atson'izay atao amin'ireny mpanjinjara madinika reny ohatra ny fandrarana rofia zao ohatra na taloha
nanao andreny akalamboly reny a fa noho ny fiakaran'ilay rofia noho ny fiakara saran-dalan'ilay rofia noho ny fikarakarana an'ilay taratasy ny lany eo amin'ny fikarakarana an'ilay taratasy nefa anay le tsy mpanaraka rofia amina taona nefa amina gony ray roa no ataonay dia tokony mba jeren'ny mpanjakana manokana zany hoe aiza no avin'ireo vahoaka malagasy. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena azy dia mbola miteraka resabe any ivelany any hatramin'izao ny mikasika indrindra ilay vaksiny fanefitry ny Covid-19. Maro ireo vahoaka any amin'ireo firenendehibe voakasika mafy n'ity valanaretiny ity no mbola mametraka fisalasalana ny amin'ny tokony anaovana azy na tsy. Any Etazonia moa dia efa niroso tamin'ny fanaovana ity vaksiny fanefitry ny Covid-19 ity ny Flolany dia i Joe Biden sy ny vadiny i Jill Biden ahafahana misarika ireo mponina ao aminy anao ity vaksiny ity ihany koa. Mialy Rarinombana sy Mathieu Prince no mamintana amintsika izay. Niroso tamin'ny fanaovana ny vaksiny fatra voalohany fanefitry ny valanaretina Covid-19 ampahibe maso ny filoha Amerikanina voafidy Joe Biden na 70 taona tao amin'ny hopitaly iray ao amin'ny fanjakany Delaware no nanatanterahana izany. Antony andraisan'izy mivady io fanapahan-kevitra io ny andresen-dahatra ireo vahoaka Amerikanina hiroso amin'ny fanaovana ity vaksiny ity ihany koa. Ny any Etazonia izay nahitana trangam-pahafatesana betsaka indrindra nanomboka tamin'ny fiandohany io valanaretina io. Efa maherin'ny ray alina sy telo hetsy ireo namony ainy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Efa mihoatra ny 7 tapitrisa kosa ireo olona voamarina fa mitondra ity valanaretina ity omaly alatsinainy araka ny salanisa nivoaka farany. Ataoko izao mba hampisehoana fa tsy maintsy mivonona ny atao io vaksiny io ny olon-drehetra rehefa misy izany ary tsy misy tokony atahorana. Hoy ny nambaran'i Joe Biden taoriany ny tsindrona. Araka ny voalaza hatrany dia efa tokony ho vita vaksiny fatra faharoa i Joe Biden alohan'ny 20 ny volana Janoary 2022 fotoana andraisany ny asany amin'ny mahafiloam-pirenena azy mba hanamafisana ity vaksiny voalohany vita omaly alatsinainy fa 20 ny volana Desambra ity. Anisan'ireo nanaja fatratra ny fepetra ara-pahasalamana rehetra io filoha demokraty io nandritra ny fampelezan-kevitra nataony tamin'ny fividianana filoham-pirenena tamin'ny volana Novambra lasa teo. Namparatena izy fa hanao lahara-pahamehana amin'ny ady amin'ity valanaretina ity miaraka amin'ny fampelezana faran'izay tratra ny vaksiny fanefitra izany vanina voatonga eo amin'ny fitondrana. Efa saika nahavita ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 ampahibe maso avokoa ny zoma teo ireo tompon'andraikitra ambony ao anatin'ny Kongresy Amerikanina. Hatreto dia mbola tsy nilaza ny fotoana anaovana izany kosa ny filoha Amerikanina mbola perinasa Donald Trump. Ity faran'izay tsy ahivina fa efa nitondra ny valanaretina Covid-19 ny fiandohany ny volana Oktobra lasa teo. Fa eny anivony anteny miarandola kosa indray dia efa nanomboka ny 17 ny volana Novambra teo ny fanadihadiana mikasika ny raharaha mafampany eto amin'ny firenena izay misy lohahevitra efatra izay ataony avy eo anivony anteny miarandola. Raha nandritra ny fanadihadiana no nahafantarana fa nisy tamin'ny minisitra amperinasa no nantsony izy ireo saingy tsy namaly ny antso. Fa nampanazavana makasika izay ary entiny Andry Rakotomalala ato anatin'ity sary ity. Ny faran'ny volana Novambra teo no nijoro ny voamiara-misahana ny fanadihadiana mikasika lohahevitra efatra teo anivony anteny miarandola. Dia ny fitantanana ny volana nandritra ny Covid-19, ny famonoana faobe ireo voafonja tany farafangana, ny mahakasika ny doublon ary ny fanafarana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika. Ny lalam-panorenana ny andininy faharoa amby zato no mametra sy manome alalana ny parlementera hanao ny fanadihadiana mikasika ny asa ataon'ny governemanta. Nisy tamin'ireo minisitra nampanatsoana nefa no tsy namaly ny antso ny anteny miarandola. Nisy tamin'ireo minisitra kosa no nandefa fialan-tsiny fa nisy no sady tsy tonga no tsy namaly. Nisy moa zany ireo minisitra izay nantsoina fa tsy namaly ny antso. Maromaro izy ireo mbola tsy fotoana nandroany ilazana hoe izy ireo fa ho avy ny fotoana moanay ny vokatry ny fanadihadiana dia ho hita-poko hita-pirenena eo izy ny minisitra tsy namaly ny antso satria tsy famaliana ny antso dia midika zany fa misy antony ao ambadika eo. Faizy ny lalàna ny tsy fahatongavana amin'ny fampiantsoana amina fanadihadiana toy izao ataony loholona izao. Ny tsy fahatongavana mamonjy an'ity fanadihadiana ataony anteny miarandola ty
dia efa mampiseho hitapoko hitapirenena mifanitsaky itsahana tsotro zao lalam-panorenana emprisonnement de 2 ans avec 200 000 ariary d'amande ho an'izay minia tsy ho tonga anatrika ny fiantsolo. Tsy mbola niditra tamin'ny antsipireny fanadiadiana ny loolona fa milaza kosa fa mandeha ary amoaka ny valin'ny fanadiadiana ho hitany rehetra mandra-pahavitan'izy ireo ny fempotoam-piasany. Manantena kosa nefa izy ireo ny mba hisy ny fitohizan'ny fanadiadiana aorian'ny fempotoana. Dia aoko fantatritsika ary tsapantsika rehetra fa tokony hisy ny continuité de l'État. Misy ny vitanay, misy ny tsy vitanay fa fanjakana itsika fanjakana mijoro dia andraikitra n'izay mandimby eo ny manohy azy raha misy ny fitohizana ao anatin'ilay ankety misy tsy vitanay mety tsy vitanay trano farany fa apetraka amin'ny fahendreny ndreo le izay mitondra manaraka indray ny anohizana azy. Anjarany koa no mijery raha mbola mety na tsy mety ny anohizana azy fa izahay aloha zany dia mino fa misy ny continuité de l'État dia mino zay fa olokendry matoa aty amin'izao sehitra izao no ifampiresahantsika ka dia apetraka amin'ny fahendrentsika olon-dehibe loatra isika dia enganeka mba olon-dehibe koa ny fijerintsika manatanteraka ny adiditsika ao anatin'ny continuité de l'État zay. Fa miaina anaty fahasahiranana tanteraka amin'izao ny vahoaka malagasy. Ny tsikaritra nefa dia toa tsy mifanaraka amin'ny famahana izany olana izany ny politika apetraky ny fanjakana. Germain Menjanahary, Tokra Marula. Ity toerana mifefy izay misy tranon'olona ity no fantatra fa anaovan'ny fanjakana tetikasa piscine olympique eto Toliara. Tsy ny tetikasa sy ny fikasana akory no olana fa ny hoe tena mamaly ny filan'ny vahoaka ny Toliara tokoa ve ity tetikasa ity. Fantatritsika rehetra fa amin'izao fotoana izao tena ianjadiny kere ny tapany atsimony Madagasikara. Nefa ny mampalahelo tsy ny vahaolona ny fanandrify amin'izany no omeny ny fitondram-panjakana fa fanamboarana kianja manara-penitra ohatra ao Ambovimbeandroy piscine olympique eto Toliara ireo kianja samy hafa olonona ve kianja metra kira izay efa roataona hatramin'izao tsy misy raha mandeha nefa ny potehina. Olonona ve no hanao fanatanjahantena, olonona ve no mitady izany kianja manara-penitra zany, vary, mangahazo, katsaka, siramamy zany tadiaviny ao anatin'izao fahasahiranana manjo azy zao fa tsy zany kianja manara-penitra aorina etsero izany. Niazaka zany fitondram-panjakana mafy ny fananganana sekoly manara-penitra tato ato. Sekoly izay voafaritra ho an'ny zaza maranitra ihany anefa raha ny fanazavany fitondram-panjakana tsy ny zaza tsy mahay sy ny bady ve no tokony ho ampianarina dia ho aiza zany ireo zaza tsy maharaka fianaran'ireo. Raha ato amin'ny faritra tsy mandrefana misy district sivy dia anankiray ihany no sekoly manara-penitra fa ny atao 70 isanjatony na mipetraka miladina tany ny mpianatra na ambany kely ny mianatra. Dia ve nahavita ve ny fanjakana raha mpianatra 500 ao anatin'ny 5 hetsy no mianatra ao anatin'ilay manara-penitra ary ambonin'izany rehetrarehetra zany dia mbola hitatsika ihany hoe ny fomba ny fidianana ny hoe sélectionnena le sekolim-panjakana ve dia hoe misy critère d'élite no ampidirana le mpianatra ao amin'io sekoly manara-penitra io fa tsy mahay zany dia alefany amin'ny tsy manara-penitra any amin'ireny sekoly ladina tany reny. Ambony zany rehetra zany firy ny mpianatra tafavoakany any amin'ny université izay mivezivezy tsy mahita tao lasa mitarika posiny sasany azy amin'izao fotoana izao vokatry ny tsy fisiana asa eto amin'ny faritra aty. Tsy misy orinasa na ny orinasa kely nandehandeha aza ny katona indrindra nandritra ny coronavirus iny ary tsy misy vahaolana omeny fitondram-panjakana eo anatrehany zany.
fa efa antaonany maro kosa no niaina tao anatin'ny olana eo amin'ny fitaterana ny mponina Ambohitrimanjaka manoloana indrindra ny fomba fiasan'ireo mpitatitra tao aorian'ny fifampiresahana tsy nahita mbokany dia nahita vahaolana ny mpitantana ny commune anomboka amin'ny fiandohany taona 2024 ny andrana. Laurette Berton sy Mathieu Princy. Olana tsy afa-misaraka amin'ny andavanandro ny mponina Ambohitrimanjaka ankehitriny ny sehatry ny fitanterana. Tao anatin'ny 20 taona izay tsy mamaly ny filan'ny mpanjifa ny fomba fiasan'ireo mpitatitra. Ny andro be any ambany any zany dia ampin'ny embouteillage nefa le olona tena taraky be amin'ny asa somamonjy an'le asa fivelomana kely. Dia ny riva indray malaky miala rahalahy rehefa amin'ny riva dia mijaly le olona. Manajaky olona efatrefatra indray tsy manazy izy. Fotoana ny andalany tapatapany iny. Le bus tonga aty ambony dia indray le olona tsy dia ampy loatra ela zany vao feno. Dia tonga any ambany indray ela koa vao mafeno zany dia mijaly ny olona na ny avatsy na ny avany ambany. Matetika indray amin'ny 10 dia efa mijaly nefa tonga farafaratsy amin'ny enina sasa mirava mipiasa. Zay va tokony farana amin'ny bus zany mandrapirava mipiasa amin'ny enina sasa farafantara. Eto amin'ny 67 hektara no fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka makany Ambohitrimanjaka sy Ampangabe. Amin'ny tontolo andro mivangongo miandry mpandeha ireo fiara ireo. Vao manomboka nefa ny amin'ny 4 ora sasany hariva tsy misy indray ny fiara fa olona mitandahatra miandry bus no betsaka. Ny fitohanan'ny fifamoivoizana no lesoka hoy ny mpamily. Tena tsy avy tanan'ilay fandaminana le embouteillage. Fotoana zay tena adin'ilay latsaka fefany miala ny ery amin'ny sapanan'ny ara-malagasy vao tonga eto amin'ny 67 dia lasa mitangorona be le olona any ambany dia ohatrany hoe be da be. Zay tsy manenjika versement hoe tsy maintsy manenjika an'izao fa za moa zany chauffeur propriétaire dia tsy za mila mitady vola. Tsy feran'izay cahier de charge tsy feran'izany fa rehefa misy fotoana dia tsy maintsy mitady vola. Misy ny manao fanahiniana mandika ny voafaritry ny cahier de charge hoy ny mpitantana ny commune Ambohitrimanjaka. Hiditra amin'ny famoronana fitaterana vaovao ny commune Ambohitrimanjaka manoloana ny zava-misy. Efa inefatra zay no fampiraharaha nanao négociation nanao ny fandarana nanao sadra rehetra miasa ny 2 andro na 3 andro fifanarahana zay dia rava tsy misy nenina fa dia eto Ambohitrimanjaka tsy mamenatra ny tena zany fa ohatra hoe amin'ny receveur sy ny chauffeur ny bus ka rehefa fiany ny versement janona izy manomboka amin'ny taona ho avy io fanandramana ny fitaterana le atao hoe bus plus zany hoe ministère ny fitaterana mihitsy zany miantoka an'ireo bus ireo tsy mitovy fomba fiasa na fomba fijery tahaka ny misy amin'ny ankehitriny zany io bus plus io miditra amin'ny 5 maraina dia mirava amin'ny 7 alina manampy an'ireo coopérative eto Ambohitrimanjaka ireo dia amin'izay zany mba misy amin'izay ny fifaninanana. Ny ao amin'ny commune Ambohitrimanjaka aloha no hanaovana ny andrana amin'ny fitaterana vaovao io tsy takona fenina fa saika ny commune rehetra ao anatin'ny distrikany Ambohidratrimo no manana olana amin'ny fitateram-bahoaka avokoa. Mety isy ve ny fanitarana ity tetikasa ity any amin'ny commune hafa raha hita ny fahombiazany? Tapitra ny fampalalam-bavao ny MBS tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrako ihany koa ny ekipa rehetra niarana nomana sy niarana natontosa izao fampalalam-bavao izao mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny raha-pitso indray tompoko.